Ry havana ho ampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa nomenao indray an'izao herinandro vaovao izao. Herinandro izay ahafahanay mikarakara ny fiainanay. Koa inganenao aloha lalana Tompo, hanome hery tanjaka ary fahasalamana. Hanampy anay mba ahazoanay fitahiana, ahazoanay fahombiazana, iainanay amin'ny fahasoavana ity herinandro vaovao ity. Amin'ny anaranao Jesoa no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra hoe an'ny Tompo ny fahefana ry havako dia natao izany mba hampitombo ny finoana sy ny fahatokiantsika an'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Anio ary dia andeha ny tantaran'i Daniela indray no hodiniantsika. Nanao lalàna Dariosy mpanjaka Persiana tamin'izany fotoana izany fa tsy misy mahazo manao fangatahana na vavaka afa-tsy amin'ny mpanjaka ihany. Daniela nefa dia mbola nanao vavaka intelo isan'andro amin'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra Bahary izany. Ny sazy mendrika ny izay manao ny tahaka izany dia atsipany andavaky ny liona. Koa dia tsy misy intsony izany azo atao afa-tsy izay atsipany andavaky ny liona koa i Daniela. Eto nefa no miseho ny fahefan'Andriamanitra ry havana. Voalohany tsy nanaikitra azy ny liona satria efa naniraka ny anjely ny Andriamanitra mba hanakombona ny vavan'ny liona. Midika izany ry havako fa ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Daniela izay voalaza eto fa nanam-panahy indry sady mino an'Andriamanitra dia hananan'Andriamanitra fahefana feno sy tanteraka ny fiarovana azy. Raha sendrady mafy sy sarotra toy izany ary ianao amin'ny fiainana, iny dia tsaro fa Andriamanitra tsy mahavoy ny mpanompony, manam-pahefana hamonjy ary hanavitra anao Andriamanitra. Tanteraka atao amin'i Jesoa Kristy izany ry havana. Ary dia hifaliantsika taranaky ny fanekena vaovao na ny testameta vaovao ankehitriny izany. Jesoa koa tena manam-pahefana ry havana ny hiaro anao. Faharoa, ny endriky ny fahefan'Andriamanitra hita eto koa dia miteraka finoana ho an'ny hafa. Dariosy mpanjaka mantsy dia nanoratra toy izao ao amin'ny Daniela 9:4-9:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Tamin'izany Dariosy mpanjaka dia nanoratra ho an'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra izay monina ambonin'ny tany rehetra hoe hitombo anie ny fiadananareo. Manao lalàna aho mba hangovitan'ny olona sy hatahorana eo anatrehan'Andriamanitra Daniela eran'ny fanjakako rehetra. Fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay ny fanjakany tsy ho rava ary ny fanapahany haharitra hatramin'ny farany. Izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana ny an-danitra aty an-tany. Ary izy no namonjy an'i Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Amen. Izany hoe ny fahefan'Andriamanitra izany dia ambony lavitra noho ny fahefan'ny mpanjakan'ny tany. Ary ny fahefan'Andriamanitra koa dia mampiky volana satria toy ny manao fanekem-ponoana mihitsy i Dariosy eto fa dia tsy misy Andriamanitra izany mahavonjy sy manafaka afa-tsy ny Andriamanitra Daniela dia ilay Andriamanitra Jehovah Pahary nanao izao rehetra izao. Ry havako, raha mandalo zava-manahirana koa isika tahaka an'ity hoe endrika ny hoe atsipany andavaky ny liona ity dia mino ary matokian'i Jesoa Kristy fa manam-pahefana hiaro ny olona ihany koa izy izany dia maherezo amin'ny Tompo irariana ry havana mba ho tanteraka aminao izany. Ny tena mofona nazaraina amintsika amin'ity anito izany dia ilay hoe manam-pahefana hamonjy ianao ny Tompo. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ary. Amen.